Utukatrano soa anjakany vavaka utukatrano soa fafitino ravaka tsufirano leriray mba iray mandrakizay yaradi uduri ny hiova sanatry mananotantitra ny fiarabanatra aho antsika rehetra amin'izao fandarana manaraka izao indray. Ny reo antitra indray no resantsika amin'ity fotoanandroany ity. Iaraka anondrika ny lohantsika indray iara ivavakantsika alohan'ny hanomboana izany rehetra izany. Tompo masonao mihaino ny vavaka izay asandratray eo amin'ny seza fiandriananao ary valio ka avy alao eloko izay vontoso ny fananao masina mba hatakarana indray ny tianao ampitaina amin'ity andro androany ity. Tononinay ny vavaka rengatahanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ao amin'ny Levitikosa toko 8 ka ny 9:2-3. Mitsangana raha eo anatrehan'ny fotsivolo ianao ka manajany tava ny antom-panahy ary matahorana Andriamanitra ao izaho ny Jehova. Matetika ny adinony be antitra mandritra ny herinandro ny fiainam-pianakaviana. Ny fitaizanana ankizy sy ny fahombiazan'ny mpivady ny tena mampiasa sainantsika ao anatin'ny fiainam-pianakaviana. Fa eto de nomeny ny baiboly andraikitra fototra fa ny be antitra ihany koa de tafiditra ao amin'ilay didy zay misy teny fikasana amin'ny famatra aminy manao hoe manajany rainao sy ny reninao mba ho maro andro ianao amin'ny tany izay nomeny Jehova Andriamanitra ao anao Exodus toko 20 ka ny 17. Ny olana ateraky ny fahanterana nefa Solomon na lehilahy endry anankiray rehefa nahazo taona izy dia nanorotroritra tamin'ny fomba kanto ny toetoetry ny antitra. Lalovany zany rehetra zany ka izao ny namaritany azy ao amin'ny mpitoroteny toko 12 ka ny 14 sy ny ka hatramin'ny 17. Miena ny fahitana. Tsy hita mamiratra intsony ny masoandro sy ny volana ary ny kintana ny dikan'izany. Tsy ampy ny hery, tsy afaka mitoto voan-javatra intsony ny vehivavy. Lasa ny velany ny hidiny varavarana inona moa ny dikan'izany, miamororaka ny tetamaso. Marina ary miarina miaraka amin'ny hirany vorokely. Foy kely ny alina. Rehefa miamandroso ny taona amin'ny fahanterana foy ny alina. Ny manaraka dia mampiferinayna ny toerana avo, sarotra ny miakatra amin'ny zanatohatra. Tsy maharo tena ny be antitra, be ny zavatra mampatahotra eny an-dalana eny. So de ho lavo, so maratra, so maninona ny ampandehanana. Ary tsy misy fiantraikany intsony ny voamboninkazo. Miena ny fitiavana ny zavatra tsara. Ry havana malala. Famantarana ny fiarahamonina iray mitotongana nafaran'izay ratsy toetra ny tsy fanajana ny olona antitra. Tsy mba namindranao fo izy fa na dia antitra azy dia nasinao zioga mavesatra dia mavesatra. Isaia toko 7 ka ny 1:9. Tena mitotongana ny tsy fanomezana hasiny olona antitra. Raha napetraky ny baiboly tamin'izany ny fikarakarana ireo be antitra dia tsy azo lazaina fa manana zanaka afaka mikarakara daholo reny be antitra reny. Misy reny olona antitra reny efa maty ny vadiny, efa maty ny zanany, tsy manana tsisy zafikely afaka mikarakara dia lasa andraikitry ny fiarahamonina eny. Andraikitra goavana ho an'ny fiangonana ny fijerena sy ny fikarakarana an'ireny be antitra ireny. Ka tokony ho raisitsika ho andraikitra, raisitsika ho finiavana izany rehetra izany. Fananana iray, ny teny frantsay hoe patrimoine dia manondro ny lovan'ny raisina avy amin'ny ray aman-dreny. Zay zany ny atao hoe patrimoine, lovan'ny raisina avy amin'ny ray aman-dreny. Ka ny be antitra ny tena pitahiry ny patrimoine eo amin'ny ara-tsaina sy eo amin'ny fombafomba
zay iainantsika. Manana zavatra be deaibe zay tokony ho zaraina eo anatrehan'ny fiarahamonina zay misy atsika, ka ny zavatra misy anefa am'izao vanim-potoana iainantsika zao miazakazaka amin'ny fiovana mihitsy ny toe-javatra rehetra, de mety hieritreretintsika fa mifanohitra amin'ny zavatra zay iainana sy veloman'ireny be antitra ireny. Ny be antitra no mpitahiry ireo zavatra iraisina tokony ho tadidiny, ary mendrika omena fotoana zay hitenenana ireny be antitra. Marina fa mety mibadabady izy, marina fa mety mampome izy, marina fa mety tsy de mifandeha mifanitsy am'izay lony tsony ny zavatra zay ho lazainy. Fa i Ben Sira, mpanoratra anankiray, de ny teny hoe aza manevateva mihitsy ny kabarin'ireo be antitra. No amafisin'ny Job zany, ao amin'ny Job 2:12 de ny teny Mosesy rehefa nanoratra ny boky io, de zao no nolazainy hoe ao amin'ny be antitra no misy ny fahendreny, ary ny faelavelona no azahoam-pahalalana. Ka aoka tsy hanao tsinotsinona ny be antitritsika. No avy tsy maintsy miatrika fahafatesana avokoa isika rehetra, ka ny be antitra ny manana fotoana akaiky indrindra hieritreretana an'izany tsy nisy nanana fiainana tonga lafatra afa-ty Jesosy, ka aoka anatona azy amin'ny alalan'ny fandraisana famelan-keloka. Ho an'ireo ray aman-dreny lehibe, zokolona, fotoana tokony hieritreretana ny amin'ny famelan-keloka zay omen'ny tompo, ny fotoana sisakely zay anananareo. Te ino ny fahasoavan'Andriamanitra tsika, nefa misy fisalasalana amin'ny toetra mafy ao anatin'ny ao am-pontsika ao. Ka de ho antsika ray aman-dreny, ataovy zay tanteraka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Kely ny fotoana ananantsika sisa. Tsy ampy ny teny mahafinaritra fotsiny mba ahatonga ny olona iray ahatsapa fa tiana ho an'ireo be antitra, fa mila jerena manokana izy, mila olona eo akaikiny foana izy, mila fanampiana izy. Zay zany ny toetoetra ananana sy takiny reny be antitra reny. Mampatsiahy antsika ny Baiboly fa tiantsika Andriamanitra na inona ny lasa atsika. Mety araky ny lazaiko teo tsy mifanaraka amin'izay eritreretantsika azy, reny ray aman-dreny, reny zoky olona be antitra reny, kanefa de izao aoka mba hanana fomba fijery anome voninahitra mandrakariva isika. Ny lofoka Mosesy, nanoto Davida, nanda Petery, nanenjika Paoly, kanefa zany rehetrarehetra zany na inona ny toe-javatra ary zoky-olona malala itsany be antitra, de izao matoky, fa na de tsy mahatoky aza isika de mbola mahatoky ihany Andriamanitra. Mahatoky Jesosy fa tsy mahazo mandahany. Tenany Timoty 2:7-10. Jaona koa de milaza ao amin'ny epistily zay nisoratany, ao amin'ny Jaona 1:1-7. Jaona 1:1-7 raha miaiky ny fahataontsika isika, de matoky sy marina izy ka mamela ny fahadisoantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Ny be antitra, na inona ny lasa atsika, mety nanda, mety nanenjika, mety nilofiky, mety nanota tahaka ny Davida, fa dia rehefa mametraka ny fiainantsika eo amin'Andriamanitra de vonina andray antsika ny tompo. Ndray takariva niaran'ny sakafo ny fianakaviana rehetra, de napetraka tary amin'ny zorotrano tary amin'ny sisitsisy ny tary dadabe satria mangovotra ny tanany, ka manary ny lasopiny rehetra eo am-pisakafoanana izy, de namena toerana manokana. Ary tamin'ity takariva ity de tsy karitry ty zazalahy kely anankiray zay zanak'izy mivady, fa sotro azo sy vilia hazo no nomena ny nanany dadabe. Ary de ninana tamin'ny mpifaliany dadabe tao anatin'izany, mangovotra ny tanana sy ny maro isan-karazany. Rehefa vita ny fisakafoanana, de lasa nandeha mipetraka tary amin'ny toerana fandrahoan-tsakafo le zanany lahy, ary naka hazo izy naka antsy de nanomboka nanilatsilaka, nitetitetika, nikitikitika n'le hazo. Gaga le rainy ary nanatona azy hoe anaka, fa inona ny ataonao eo amin'io toerana io, ataonao inona reny hazo sy ny antsy reny? De ozy izy le zazalahy kely hoe dada, hanamboatra efa manomana sahady hanamboatra ny vilia hazo hinananao rehefa tonga amin'ny fanteranao ianao.
raha lasana bavy malala isany ny fomba fiaina zay ataontsika za tsy miteny hoe ratsy na tsara le toe zavatra nataony reto ray aman-dreny fa ny zavatra zay ataontsika am'ireny be antitra ireny a de tarafy ny zanatsika mba ho ataony amintsika koa rehefa tonga ny fanteratsika sy amin'ny fotoana zay mampalemy atsika modely ho an'ny zanatsika ny zavatra rehetra zay ataontsika ka aoka hitandrina isika ny amin'ny tokony ho atao am'ireny be antitra ireny tompo no hitantsika tompo no ampahery atsika ka ny lesona zay nampitany androany a hitondra hery sy fanantenana ho antsika tsiraray avy indray iara hivavaka isika tompo ray masina ny an-danitro fiderana no asandratray mba azahoanay koa ny famelan-keloka avy aminao ny torohevitra rehetra sy ny toromarika rehetra anomezana tombambidy an'ireo ray aman-dreninay be antitra mba ho raisinay am-po ary ireo ray aman-dreninireo mba handray ny toromarika fa amin'ny andro sy ny fempotoana kely zay ananany a de mba hifandraisany aminao Jesosy eo hifandraisany aminao Andriamanitro raiso ary ny fonay tsiraray avy satria atolotray ho anao izany tononinay ny vavaka ry angatanay noho ny amin'ny anaran'i Jesosy amen Utukatrano su anjakany vavaka Utukatrano su fafitino ravaka Tsufirano leriray mba iray mandrakizay Yaradi uduri ni uvasanachi